Anisan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ireo jolahy raha manao ny fanafiana mitambasy ny Kalaknikov. Izay fitaovam-piadiana natokana ho an'ny mpitandro filaminana. Nandritra ny atrik'asa izay notanterahana teny amin'ny toerana fisakafoana Kokolodge. Omaly zoma faha 12 ny volana Marsa taona 1724 no nanaovan'ireo solitena ny mpitandro filaminana tatitra tamin'ny sefafi na nisehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Ny zava-misy mikasika ny fanafiana mitambasy izay sesilany teto ataptanana ny Mahajanga tato ato izay. Efa voaray ny sefafi io tatitra io ary ny sefafi aveo no mampandresy manome ny vaovao ho an'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany ary ihany koa manoratra izany amin'ny boky mba hijerevana ny vahaolana maharitra sy farany izay aingana. Ary nisy nanatsidika mihitsy izay resaka izay hoe aiza moa ny ahitan'ny olon-tsotra na ny mpangalatra fitaovam-piadiana raha tsy any amin'ny miaramila sy izay olona manana an'izany zany no ivoahany. Dia nisy nanaiky tokoa moa izy ireo marina tokoa izy fa misy tsy maintsy misy zany ny atao hoe mamoaka ireny fitaovam-piadiana ireny ary zareo ao anatiny zany raha ny voalazany aloha dia efa miezaka miady amin'izay fiparitahan'ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna izay zany. Dia manantena izay hoe tena marina tokoa izay voalazan'izay fa io tahaka ny zavatra rehetra io dia misy samy tompon'andraikitra daholo ny rehetra. Fa tsy afaka enjehana hoe eny miaramila ihany ny tompon'andraikitra fa misy anjara sokajiny zany misy tompon'andraikitra foana io. Dia isika na ny olom-pirenena koa raha manana andraikitra ao anatin'ilay izy satria misy mahafantatra izao hoe raha anona nge ohatra ka olon-dratsy manofa basy ary fa tsy miteny ka zay raha zay fahanginany zay zany efa lasa tahaka ny hoe firaisana tsokombakomba amin'ilay fanaovana ratsy. Dia zay rehetra izay ilay tianay ho atsoina zany ny rehetra hoe samy isika mandray andraikitra fa aza misy mitaza fotsiny na inona dia resaka atao. Efa miady amin'ny toe-javatra io ny mpitandro filaminana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Efa misy ihany koa ny dingana efa natao. Efa maro ireo fitaovam-piadiana izay ho an'ny mpitandro filaminana azony ireo jolahy efa tafaverina amin'ny tompony amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny vokatra azo mbola mitohy ny dia ary tsy mijanona izany raha tsy rava tanteraka ireo mpamatsy ny fitaovam-piadiana ho an'ireo jolahy na eto ataptanana ny Mahajanga izany na manerana ny Madagasikara.